Tamin'ny maraina teo moa isika dia nanapaka araka ny soskevitry ny conférence de président Amalia fa omena anjara fitenenana ny filoha na ny solotena ny vondrona parlementaire tsirairay ka izay vonina amin'izany hanolotra soskevitry izay heverina izy ireo fa hanatsarana ny fandaharana asan'ny gouvernemanta izay naroso tamintsika teo. Mariko fa ny mpandraisam-pitenenana ataontsika dia tokony hiompana tanteraka amin'ny fandaharana asan'ny gouvernemanta izay niveribelana andriamatoa premier ministre tamintsika teo. Zao antsika dia hiroso amin'izany. Ka izay filohan'ny vondrona parlementaire na solotena ny vondrona parlementaire efa vonina dia angatanana andray fitenenana avy hatrany. Mamakilay amin'izany Andriamatoa Benja Urbain Andriatsizehena filohan'ny vondrona parlementaire VP MMM 2 Solombabahoaka laharana fahafolo. Anao fitenenana Andriamatoa Solombabahoaka. Vetivety ny tokantrano any manaraka ny fanontana avy aty amin'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao fa miroso amin'ny fanontaniana valiny ny Solombabahoaka eto anivon'ity antenimera ity amin'izao fivoriana izao izany hoe manontany ny sy manome ny tolo-kevitra izy ireo momba iny vilona fandaharana asan'ny premier ministre eo amin'ny fanatanterahana ny programa kapoben'ny fanjakana iny efa manomboka izay fametrahana fanontaniana sy valiny izay andresany malin'ny premier ministre ireto Solombabahoaka ireto rahantsika ato anatin'ity fampitana mivantana ity izay fanontaniana valiny izay. Anananao satria feno dia feno aminay vondrona parlementaire ny zavatra voalaza teo fa miandry kosa ny vahoaka malagasy amin'ny fanatanterahana ny voalaza teo. Mily fimatoky fa ny fahavononanao dia feno dia feno. Ny zavatra andrasanay zany dia ho an'ireto mpikambana amin'ny gouvernement izay miaraka aminao anatanteraka an'izany zay novokinao teo zany zay ngamba ny teny dia misodrano zahay Andriamatoa premier ministre misodrano anao avetabe amin'ny atidy mavesatra napetraky ny filoha era-jonary mampianina aminao sy ny anatanterahana ny programa ny fitondram-panjakana. Misaotra tompilay makasitraka tompobavy. Misaotra anao Andriamatoa parlementaire PPR dia Andriamatoa filohan'ny vondrona parlementaire tiny monsieur le député Benjamin no mandray ny fitenenana. Menanao ny fitenenana monsieur le député. Misaotra anao indrindra name fitenenana Andriamatoa président dia miarabanao koa Andriamatoa prime ministre tahaka ny namako teo aloha izahay io dia anisan'ny nanolotra andreo tamin'ity toerana ity. Ny zavatra tiana olazaina aty am-voalohany dia arabaina manokana fa lehibe ny zavatra nambaranao amin'ny tia programa akapoben'ny narosinao ity ary dia ahitana zavatra hitondra vokatsoa ho an'ny firenena tokoa izy ity. Fa na izany na tsy zany Andriamatoa prime ministre dia manana soskevitra ihany koa aroso izahay ao anatin'ny vondrona parlementaire tiny ary araky ny fomba fiasa nazavain'ny filohan'ny antenimieram-pirenena teo moa dia aty aminay filohan'ny vondrona parlementaire no alefa soskevitra ny tsirairay avy ka dia toy izao ny soskevitra arosonay voaraiko dia atolotra eto amintsika. Ny amin'ny fanatsarana ny toekarena Andriamatoa prime ministre dia manana lanjany lehibe tokoa ny fanatevenantsika fanomezana aina vaovao ndray ny orinasa malagasy indrindra dia satria raha ohatra ka nomena lanjany ihany koa ary isorana amin'ny fitondram-panjakana zany ny AGOA mame
asa ho an'ny vahoaka malagasy dia ireo ny ato amin'ny vondrona parlementaire ty moa dia mba mandrososokevitra ny andraisana ihany koa ny orinasa ty koa mba ho anisany izany zavatra izany satria mahita ny vondrona parlementaire ty fa malagasy maro amina rivony maro amanaliny akory aza no mivelona tamin'izany orinasa izany koa dia mba atao ao anatiny itya izaka itya izay zavatra Andriamatoa Prime Ministre. Ny faharoa ihany koa dia raha mijery any ireo lohahevitra valo izay narosonao tao dia zava-dehibe tokoa izany ary zay domino Andriamatoa Prime Ministre zany ny vondrona parlementaire ty fa hitondra fanohitra ho an'ny fanarenana ny firenena izany zavatra izany. Matsapa koa nefa zay ho an'ireo lohahevitra valo reo fa tokony anana antsara ny fanabeazana bebe kokoa, ny fanabeazana ny mponina, ny fanabeazana ny vahoaka koa dia atsaraina noho izany atevena noho izany ny aina manjery misy eto amintsika mba ahafahana mitondra an'izany zavatra izany koa dia mba ampidiro anatin'ny programa izay narosonao ity koa Andriamatoa Prime Ministre avy amin'ny vondrona parlementaire ty ny fanohanana ny fanampiana ny fivoahandreo anamanjery ny katona na nakatona sosokevitra ihany koa zany Andriamatoa Prime Ministre ary ny farany Andriamatoa Prime Ministre amin'ny mafoloan'ity vondrona parlementaire ty koa ary imbonan'ny vondrona parlementaire rehetra rehefa tateraka ao ireo rehetrarehetra voalazanao tao miampy an'ireny sosokevitra mba nomena ireny Andriamatoa Prime Ministre dia haraba soa raba tsara mitsodrano anao zay anatanteraka an'ity asa ity ary dia eto isika ahita ny voka-tsoa azo amin'izany. Misaotra Andriamatoa Président, misaotra antsika namana solom-bavavahoaka rehetra, misaotra tokoa. Misaotra anao Andriamatoa filohan'ny vondrona parlementaire TIM amin'izao fotoana izao dia handray fitenenana ny filohan'ny vondrona parlementaire leader Fanilo dia Andriamatoa Dina Romial solom-bavavahoaka voafity tao Maroantsetra. Ya miarahabantsika jiaby tsy ankanavaka ato amin'ity lampana antenimieram-pirenena ty. Voalohany zany dia mavelombolo Andriamatoa Prime Ministre ny programa anasanao ary tsisy kiana ary matoa ny solom-bavavahoaka ny teateaka na heno ny programa anasanao dia afa-po tanteraka kanefa na dia izany moa agnatin'ny olona maro fa amin'ny ankapobeny afa-po zany zay ato ka aminay zany izay soloko tena eto izay filohan'ny vondrona parlementaire leader Fanilo hazy tamin'ny voalohany ka hatramin'izao manohana tanteraka ty fitondram-panjakana izay tarihiny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina ary mankatoa tanteraka manohana ihany koa hanao Andriamatoa Prime Ministre amin'izao toerana misy anao zao sy ny membra gouvernemanta zay tarihinao ary iara iasa aminao tanteraka amin'ny fampitirahana io programa io kanefa moa mahasolom-bavamboaka anay zay miona ny vahoaka matetika ary zakany vahoaka iresahana ny ty fanatantirahana ty programa nasa ty matetika zany be favalo ny atao hoe be favalo izao matetika resahaka ato amin'ity lampana antenimieram-pirenena ty satria mahatsapa ny tenako manokana haty zay za mbola tsy solom-bavambahoaka katra za zao solom-bavambahoaka ary zay ny anisany koa nampirotoroto za mba haty azo fahefana fa akomaneo hevitra amin'ny firenena ty fantatra loatra ny zavatra mampahantra ny firenena ty tsy avy amin'Andriamanitra satria isan'ny firenena nametrahana Andriamanitry fahasoavana amin'ny lalana harem-pirenena
matafavoaka ny vahoaka 20 isa mahery amin'ny ty firenena ty. Eo anatr'izay nosoavin'Andriamanitra hara olona manam-pahaizana samy miasa isaka sokajy zavatra misy kanefa ny asany dahana ambony latabatra no fotro ny fahantrany ty firenena ty. Oza hoe tsy ny vahoaka eritreretintsika bato no mampahatra ty firenena ty satria tsy mbola nisy vahoaka ny eritreretintsika bato ny magnodonkodiny volam-panjakana. Tsy mbola nisy vahoaka bato ny eritreretintsika magnondra sokosoka rem-pirenena. Tsy mbola hitantsika vahoaka bato no lasa tahana ambony latabatra fa ny vahoaka zay ny eritreretiny vahoaka fa hoe navita fianara no mena ndraikitry anatanteraka ny asa nagnasoa ty tantia no mamala ny kira matafetra ny firenena anatin'ny fahantrana firenena tsy tokony hantra. Tsy tokony hantra fa hampahantrainy manan-karena olo manam-pahaizana tsika fa mahantra olona manana finiavana anao fahamarinana ka isoko anao tamin'ny programme nasanao amin'ty hady amin'ny tahalambony latabatra ty Andriamatoa Premier Ministre raha tafavoakantsika io miavotry ty firenena ty ka agnampy anao zahay aragnano tatitra aminao izay tratranay amin'ny masolom-bavamboakanay agny velambelany agny. Andriamatoa Premier Ministre ny raha misy zany amin'ty kolokolo ty ihany koa satria ny resaka biankotsika teo fanamafisana ny sosokevitra fa misy fanamafisana ty taoko ty ity ady amin'ny kolokolo ty efa taony maromaro zany nisiany ty bianko ty teto Madagasikara fa raha ataony fagnadiadiana heo anivony vahoaka tsotra zay tena ianjajiany ty asan'ny kolokolo ty oa dia miaigna agnatin'ny fahakiviana indrindra fa zay solom-bavambahoaka mahita an'ity profony zany mahatoka ny fandikandalana misy amin'ty firenena ty izay tenentsika hoe fitsaram-bahoaka dia mipoitra amin'ny tsy fahatokisany vahoaka ny fitsarana zay lasa fandikandalana zay mirokotra amin'ty firenena ty atao hoe fitsaram-bahoaka. Eny ny votom-pahasalamana tsy fantatra ny vahoaka amintsika miteny zao ny mampiavaka ny hôpitaly mpanjakana sy ny hôpitaly tsy miany raha ny vola mivoaka ny marary no jerena. Maro ny olona maty amin'ny tsy fanagnam-bola, maro ny olona efa marary mafy agnatin'ny tokantragnony tsy afaka mandeha amin'ny hôpitaly mpanjakana mbola mamarotry fanana na loha fo hoe mba afaka mitsabo-tena ka agnisan'ny soson-kevitry fanamafisina Andriamatoa Premier Ministre dia hoe hady amin'ity hôpitaly mpanjakana izay lasa fitadiavam-bola ny sasan-tsasany tsy izy rehetra rehefa nyteneniko eto sasan-tsasany. Soson-kevitra manaraka amin'ny mpanatanteraka amin'ity firenena ty soson-kevitra hoa izao raha misy membre amin'ny gouvernement sendra midina any amin'ny district any dia mba miangavy zay ny zahay solom-bavambahoaka mba mampanao varavarana misokatra miona vatrany amin'ny vahoaka atao hoe tsotra mangataka inona no mahazo anareo satria zao ny zava-misy misy olom-panjakana indraindray irahiny mandeha manara-maso olom-panjakana zay manao ny asany tsy amin'ny ara-dalàna tonga agny antoerina ilay olona mitsokombakomba amin'ilay olona ihany koa manao tatitra izy ara-dalàna ny agny manga ny lanitra agny nefa ny vahoaka aty mikekeka ka ho iaho raha misy olom-panjakana ndrindra fa mpanatanteraka midina amin'ny district ka manao fitsidiam-paty manao varavarana misokotra miona mifantona vahoaka tsotra miaino feom-bahoaka
izay hitantsika tsy mikapa io maheno ny tegna problème satria zahay mpanao politika manao tatitra matetika zany eritrerefin'ny sasy hoe resaka politika fa zahay no mafantatra ny zavatra izay mahazo ny vahoaka mikikika mampirongitra ihany koa ny adi-tany eto amin'ny firenena voalava fa hoe tsy mandresy tany ny olona dia mahatonga ny adi-tany sy raha tsy mandresy tany ny olona fa ny vola mivoaka aminy eo amin'ny fantanterahana zay resy tany zay tsy zaka ny madinika zafa misy daholo zany ande mahatonga prime ministre mialatsinina dia somary lavalava fao ary araroka kely zaha amity zavatra ty raso baba zao ihany koa raha andriamatao ministra ny zavatra tiako apetrako amity amitsika eto zany mana prime ministre manana fahavononana zahay iariasa aminao hanatanterahanao io programme anasanao satria raha mino sy matoky zay fa raha tafavoaka io tafavoaka ty firene satria tsy avy amin'Andriamanitra ihany mampahantra atsika fa indrindrandrindra ny asany tahalam-bolona tabatra zay mamilivily ny fanagna-bahoaka sy ny fanagna-panjakana hainzavo mitady andriamatao prime ministre tsy maninona olona anankiray mitondra manao jatona nefa mahatsara zavatra fa raha mbola misy ny tsy maty manota amity firenena ty dia eo ihany isika satria fa dimampolo taogna ngamba nazoantsika voalohany misaotra tompolahy misaotra tompolahy misaotra andriamatoa Dina Romial filohan'ny vondrona parlementaire leader Fanilo amin'izao fotoana zao dia omena fitenenina andriamatoa Razafy Fitolova filohan'ny vondrona parlementaire hiry vaovao an'i Madagasikara menao amparajana fitenenina andriamatoa filoha. Sotra betsaka Monsieur le Président ary miarabanao andriamatoa Prime Ministre miarabanareo membre ny gouvernementa miaraka aminy ihany koa raha fahitana sy fahenoana ny reto programme nasana eto programme nasanao reto andriamatoa Prime Ministre dia tia tena hentitra tokoa ary hita fahavonona tsy diso izahay nanolotra anao amin'ny toerana io engane ka tena tanteraka tokoa ireto programme ireto fa tsy ho antaratasy fotsiny ary manolotanana anao zahay député amin'izany laminazy sy ny draftra zay entinao anatanterana izany satria tsy maintsy mifanoana isika amin'ny lafiny rehetra rehetra. Misy sosokevitra maromaro eto ampelantanako amin'ireo député Rahalahy sy Anabavy moa zany zay anoanana amin'izany programme anasanao izany koa miandavinao mba haritra kely satria misy folo izy ireto. Ny voalohany amin'izany ny eo amin'ny distriktan'ny Lalangina zay ndefa n'ity taratasy ity mikasika ireo commune vaovao izay nivotena tato moa zany ary miandry ny any amin'ny ACC indeneka tsisy fanoanana dia mitaky ireo fotodrafitasa zany izahay amin'ireo commune vaovao ireo satria matoa natsanana io commune ireo dia mila an'izany fotodrafitasa izany ary tsy voasoratra ao anatin'ny programme nasanao. Ny manaraka izany koa ny eo amin'ny adi-tany ny problème be dia be any amin'ny tribunal dia resaka adi-tany ka tsy mety hoe raha mba misy commission manokana avy amin'ny ministera mba afaka mandinika an'izany na ialana amin'ny fizivezena eo anivon'ny tribunal sy ny fandaniana vola maro isan-karazany. Eo amin'ny sécurité koa moa zany voalaza eny rehetra ka mba mila asiana opération spéciale. Ary farany ny député Lalangina ny fanamboarana lalana Ambalakely Sambava izay misy site touristique koa moa zany amin'ny toerana io. Faharoa manaraka
ny amin'ny député Marolambo mba mangataka ny ampidirana ao anatin'ny programma nasan'ny fanjakana zany ny fanamboaran-dalana RN 23 satria dia ohatran'ny tany lavitra andrina tsy mba misy mba fitsonjovana ny distrika kely sotra to. Ankoatr'izay mbola ao Marolambo ihany famerenana ny maison de sécurité fasahirana ireo toerana sarodalana sady lavitra prison. Atodiko aminao zay dia ramatoa ministra. Ny ao amin'ny député Tsirono Mandidy toy ireo asa sy atikasa fandriam-pahalemana notariny Premier Ministre eo aloha moa zany dia ny tetikasa fandariana sakafo ny Office National de Nutrition no ONN izay sahany primature zany dia misy mijanona amin'izao fotoana izao mba tsara dia rehefa nao akaiky koa zany ny ONN io satria misy ny sasany mandeha misy ny sasany mijanona. Fitarainany député Mandidy izany. Ny député Vohibato mahazo atao ve hono manao rangazement fahobea ny militaire navita service légal dia mifanamafisana ny fandriam-pahalemana eo anivon'ny distrikany Vohibato satria tena zorondrozo tanteraka ary mila fitaovana. Député Atsimondrano mba tokony hojerena ny route communale zany ao anatin'ny distrikany Atsimondrano satria tsy misy tsy manana budget izy ireo. Député avy any Ambatondrazaka fanamevana antoran-taratasy eo amin'ny procédure zany amin'ny fanjakana zany mba tokony amevana satria anisany manataraiky ny fotoanan'ny fanjakana sy ny laminasa rehetrarehetra zany ny vezivezena eo amin'izay procédure izay. Faharoa manaraka an'izay tokony mba ampivelarina koa zany ny jono Andranomamy ary ny député ny Tsiombe fametrahana ny délégué zany raha isaky ny commune io moa zany efa misy programme zay ihany teo fa ohatrany mbola tsy tanteraka hatramin'izao. Fametrahana ny couloir de vaccination koa zany par commune fampianana ny vidin'ny vaccine fanomezana ny bokin'omby mba maimpoana zany. Somary lavalava ho fa ialana tsiny amintsika maha président groupe moa zany tsy maintsy teny amin'ny foana satria tenindreo ny député namana ataoko angamba fa tsy fanomezantsiny sotra toko. Fanamboarana ny RN 10 zany efa voalaza angamba Tuliara sy ny Taolagnaro tsy haiko raha tafiditra anatin'ny RN 13 angamba iny monsieur le ministre. Fanamboarana ny lalana communale amin'ny lalan'ny tetikasa ilo koa zany tena zava-dehibe indrindrandrindra taorian'ny fanjalovana cyclone iny. Dia ao anatin'izany koa moa zany fambolena hazo hiaro ny faritra Focap. Fijerena manokana ny tsy fisian-drano any Atsimo. Ary ny teny farany angamba moa andriamatoa Premier Ministre dia faranako ny teniko efa feno reto programme nasanay reto ataoko angamba fa sosokevitra ihany ireny eny meneka tsy ho ataona lavitra koa ndreo sosokevitra ny solo-bavam-bahoaka. Fa ho an'ny tenako manokana moa zany mahita an'izy ty ato dia fangatana manokana zany ho an'ny distrikany Fanadina satria misy fotodrafitrasa ho an'ny fanaovana tribunal vaovao rehefa tafaresaka tamin'io andriamatoa ramatoa ministra so dia bazo asisika ihany re tompoko ao an'ny distrikany Fanadina momba ny tribunal fa tena mijaly ny vahoaka makany mananjary isaky misy ny tribunal.
koa dia mitsodrano zahay Andriamatoa Premier Ministre ary mitsodrano anareo koa ao anatin'ny membre ny gouvernement mba hahatotosana zany asa nareo mankadiro zany eo anatin'ny vahoaka satria ilain'ny vahoaka ny favitriana miasa amin'izao fotoana izao mankasitraka mankatelina tompoko. Saotranao Andriamatoa Solombambahoaka lehibe ny vondra parlementaire HVM. Alohan'ny hanomezana fitenenana ny solon-tenan'ny groupe parlementaire maitso député Rakotonena Joe Ernest Iakora dia araka voalaza teo iangaviana indrindra tsika mandray fitenenana iompana tanteraka amin'ny fandaharana asan'ny gouvernement izay nivelivelarin'ny Andriamatoa Premier Ministre teo satria mbola ho tonga ny fotoana any aorianany eonantsika amin'ireo ministre tsirairay ka raha zavatra mahakasika départementa manokana dia amin'izay fotoana izay tsika no manararoatra miresaka azy ary mino ihany koa fa vonina hatrandreo amoa varavarana andray atsika amin'ny andavanandro amin'ny sosokevitra izay atao. Omena fitenenanao Andriamatoa Solombambahoaka solon-tenan'ny maitso député Rakotony Rina Joe Ernest Iakora. Misaotra Andriamatoa Filoha ary dia mbola mamera fiarabana Andriamatoa Premier Ministre sy anareo mpikambana rehetra tonga miaraka amin'ny eto ao amin'ny gouvernement. Zay Andriamatoa Premier Ministre dia solon-tenan'ny vondra parlementaire maitso. Izahay dia tsy manana okianina amin'ny programan'asa zay narosinao teto ho fanateterana politika ankapobeny fanjakana. Io no hevitra valo dia efa heverinay fa mahafeno ny zavatra andrasan'ny vahoaka amintsika ao amin'ny gouvernement zay tarinao. Ka ngay zany dia tsy manana sosokevitra. Fa zavatra kely fotsiny no sapanay Andriamatoa Premier Ministre. Dia mbola tena mafisina ihany na dia efa nitenen'ny namana teo hoe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia misy tontolo anankiroa tena mifanipaka dia ny tontolo ambanivohitra sy ny tontolo an-drenivohitra. Ny mampiavaka tontolo ambanivohitra dia amin'izao fotoana izao dia saika efa potika daholo ny foto-drafitrasa rehetra. Na lalana, na sekoly, na hopitaly, ny fitaovam-pifandraisana sy ny sisa, rano fisotro madio, ny jiro, kanefa zany rehetra zany dia efa voalaza anatin'ny programanasa ity. Fa fampasivana fotsiny hoe misy faritra anankiray goavana be ao atsimo ao Monsieur le Premier Ministre dia ny faritry Orombe. Faritry Orombe izay ahitana distrika anankitelo dia ny distrika ny Iosy, Iakora, Ivohibe. Ao anatiny miaina izay fahasairana marobe izay io faritry Orombe io amin'izao fotoana izao nefa ka raha ny fananany tanjaka raha toe-karena dia saika tsisy hita amin'ny faritry io zany Andriamatoa Premier Ministre. Mikasika ny hoe mametraka antsika fanjakana tandalana. Zava-dehibe Andriamatoa Premier Ministre satria ny olana any amin'ny tontolo ambanivohitra izay tsy fahafahany vahoaka intsony miteny ka mahatonga ny tontolo ambanivohitra indrindra fa ny faritry Orombe ao amin'ny mahasolo tena ny vondra parlementaire maitso sy ny zavatra tsapa dia efa tsy fantany ny vahoaka zany ohatran'ireo efa tsisy mpiaro. Na eo zany ezaka marobe atao ny gouvernement teo aloha dia mpitandro filaminana fa marobe zany ny olona napetraka amin'izay ary dia mbola tena manjaka tokoa ny dahalo ambony latabatra akoatra ny dahalo any anatin'ny tanety rehetra. Ka amin'ilay zany Andriamatoa Premier Ministre dia mbola manamafy araka ny fametrahana ato amin'ny lohahevitra fahaefatra hoe mpanamafisana fandriam-pahalemana tafiditra anatin'izay zany ny ady amin'ny kolikoly. Ny sosokevitra avy aminay koa zany dia mba hiara-hiainga tokoa reto lohahevitra valo reto amin'ny fanateterana azy Andriamatoa Premier Ministre fa tsy handehivy. Manomboka androany angamba Andriamatoa Premier Ministre raha ny feo nentinao namaky an'ity programanasa hanaterahana ny politika fanjakana ty na ny feo namohana azy teo angamba dia azo lazaina fa velombolo indray ny vahoaka malagasy efa nanao teo aloha ary tsy aratsina
fa manomboka androany angamba dia verina noho ny menimenina maro be indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra dia ho velom-bolo tanteraka avoaka malagasy ary dia misodrana reo tanteraka vao parlementaire maitso andreo to premier ministre mahaleo va mahalatsara tompo koa fa zahay dia mametraka foana fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana taritiny filoha erina tribunal européen ty sona tompoko lahy makasitraka tompo Sotranao Andriamatoa Solombabaoaka mandeha fitenena manaraka Andriamatoa Solombabaoaka Famindra Justin filohan'ny vondra parlementaire Mapara fahatelo faefatra dia afo mafy dia mafy izy Sandra-petsaka no mety tenenana Andriamatoa miarahabanao Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy anareo mambarany gouvernemanta rehetrarehetra raha maheno ny teo sy ny endrika navoakanao teo dia mahavelombolo indrindrandrindra fa ny teboka valo izay nomenao ka mino izahay magnantegna izahay fa afaka herim-taona dia manomboko mitsiry ny fanantenana dia tazana ary hita ny fandrosoan'ny Madagasikara rehefa manontolo ny songanikety manokana ny resaka fanjakana tandalana izay ahitantsika lesoka amin'izao fotoana izao nefa nitondrasanao programanasa mazava ny teboka faharoa izay tsara hotsipihina dia ny fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana izay imatematesan'ny vahoaka malagasy ary tsiriritiny ambany lanitra izay fitsinjaram-pahefana izay tokoa ka tsy hitongilana ny harem-pirenena fa samby hazo izay sahaza azy avy ny manarak'izay moa dia ny fanamafisana ny ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana ho zizia teo dia ny manarak'izay dia ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana izay kitro ifaharan'ny fambolena sy ny fiombiana ary ny fiarahamonina manoloana izay rehetrarehetra izay dia zahay ao anatin'ny groupe parlementaire Mapara 3 dia resy lahatra ary tapakevitra tahaka izay nanoloranay anao tsy diso ny eritreritranay fa manohana anao antsakany sy andavany ampanatanterahanao ny programanao na izany ary mitelingafatra misy namana solom-bavambahoaka vehivavy no nilaza hoe tsara raha mba atao agnatin'ny programanasanao ny programa miralenta fa zay zany ny afatra napetraka ny solom-bavambahoaka vehivavy zay no ela zay no lava magnamafy etona zay horetany horendanitra fa manohana ny fitondrana ary manohana ny gouvernemanta tarihinao mikasitraka tompoko lahy misaotra tompoko vaky misaotranao Andriamatoa Solombabaoaka amin'ny fandraisam-pitenenana ataonao teo zao dia ny président ny groupe parlementaire GPU dia ny Solombabaoaka Roselin Hossein lahara fahavalo amin'ny telopolo amby zato no andray fitenenana misaotra anao Andriamatoa filoha manome fitenena ary miarabanao manokana Andriamatoa lehiben'ny gouvernemanta ny tsy nahadiso fanolorana na ny fisafidiana anao tao anatin'ny lista ho lehiben'ny gouvernemanta ary miaraba manokana ho antsika mpiragambana ao amin'ny gouvernemanta izay tonga eto araka ny teny teo izay ny fandimbiasan'ny namana président groupe parlementaire dia petsaka ny makasitraka ny drafitrasa na programanasa izay hoentinao ampandroso ity firenena ity
kanefa na dia izany araka ny teny teo ihany tsy sanatia hoe tsy ampy akory ny efa nomaninao fa oabola zay avy any aminay milaza hoe nitady hosy dia tsy maintsy miaraka na dia efa vita avy ka eto indrindra no hitondrako ny hetaheta na sosokevitra avy amin'ireo mpikambana groupe parlementaire GPI zay tarigo ary tsara ny manamarika an'izany andeha atao premier ministre fa ny groupe GPI dia anisan'ny groupe miavaka ato amin'ny antenimera-pirenena satria fiombonana ny député parti politique zay tsy ampy afaka ho nanorina groupe parlementaire no tarigo ato amin'ity groupe GPI ity zany hoe misy antoko parti maromaro zany mitambatra ao anatin'io groupe io ny sosokevitra avy amin'ireo mpikambana amin'ny groupe io andeha matoa lehiben'ny gouvernemanta raha hipetraka eo amin'ny fandriam-pahalemana dia anisany manana sosokevitra ny groupe parlementaire GPI petraka zay karazana paikady hoentina hanamafy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara raha tsy resaka ny fandriam-pahalemana any antsimo zay tena efa nanahirana isika ny mahatonga ny fandriam-pahalemana tsy isy eto Madagasikara dia hitanay fa ny famparitahan'ireo basy mahery vaika any amin'ireo mpanao zany asa ratsy izany satria lasa mampitovy hery ny mpitandro filaminana ato amin'ny fanjakana sy ry zareo mpanao ratsy zany zavatra zany midika dia fahalemen'ny tantsaha avy hatrany rehefa misy ny asan-dahalo ka izany mba iangavianay ny anaovana haza hao ireny fanangonana basy mahery vaika miparitaka eto Madagasikara ireny eo amin'izay lafiny resaka fandriam-pahalemana zay ihany dia misy ihany koa ny tsy fahampiana fampitaovana ireo miaramila manao an'izany asa izany raha oharina ny any aminay na ny solika hoentina hanenjika dahalo dia tsy dia ampy izany zavatra zany nefa dia fahalefahana hiatrehana an'izany ady mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana izany momba ny resaka amin'ny fampiroboroboana ny eny ambany vohitra momba ny resaka fampidirana jiro ny zavatra hitanay dia matetika ireny faritra mena beasan-dahalo no tena maizina no sady tsy mahazo ny resaka amin'ny fifandraisana ka io ny sosokevitra mba hitanay andeha matoa lehiben'ny gouvernemanta mba tsara ho amafisina koa ao amin'ny programan'asantsika eo ihany koa ny tokony ho fanatsarana ireo trano na kazerina gendarmerie miparitaka eto Madagasikara zay hita dia hita fa dia tena misy lesoka dia misy lesoka tokoa ka noho n'izay tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra ambany vohitra amin'ny faritra mena zay andeha matao filoha andeha matao lehiben'ny gouvernemanta ny tokony hanasiana ny reny jiro zay ao anatin'ny programan'etsika reny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay tsy andaniana solika akory ary tafita amin'ny fanamorana izany fanjifana ny angovo mora izany eo amin'ny lafiny fambolena nasitsika resaka koa tamin'ny programan'asa ny momba ny agoa na orinasa afakaba lamba zay mifototra indrindra eo amin'ny fambolena hasy zay anisany antsasaky ny Madagasikara amin'ny ilana andrefa dia vokatra izany hasy izany daholo tsara tokoa ny fanamafisana ny paikady sy ny fifamatorana amin'ireo operatera zay mampiasa vola eto amintsika fa raha oharina tamin'ny taondasa zany raha ny amin'ny faritra tsy mandrefana dia anisana olana dia olana ny fanatatarana zany paikady fanampirogorogona ny voly asa izany ka tsara ny amoatsika haingana dia haingana izay karazana paikady zay alohan'ny mois d'avril satria ny mois de mai efa ho tonga koa ny fiakarany vokatra ka sao ikorontana ndray zany eo amin'ny lafiny fiakaram-bokatra izany famaritatsika ny hitondra ny paikady hanamafisana ny orinasa afakaba eto Madagasikara izany ny eo amin'ny lafiny ny eo amin'ny lafiny fanataterahana moa andeha matao lehiben'ny gouvernemanta dia izahay ato amin'ny parlementaire matoky ireo gouvernemanta zay hoentinao satria betsaka ny efa teo taloha ary vitsikely ny vaovao zay niditra
ka fahitana azy dia mino sy manantena izahay fa zay targeta sy direktiva hoentitsika ampandroso ny firenena dia voninandrakariva ireo anatanteraka izany ary zahay koa moa tsy mitsanga mifanatona amin'izareo araka tenin'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena teo mifanolo-kevitra amin'izay mety atao. Ny amin'ny resaka programme an'asa atao andriamatoa lehiben'ny faritra andriamatoa lehiben'ny gouvernemanta tena resaka zany resaka tokoa ty raha olazaiko ty satria tsaroana ihany ny maly satria nanjombona ary tena nanjombona ary isorona ny Andriamanitra koa ny androany fa mazava tia mazava raha ny programme an'asa ny lehiben'ny gouvernemanta natolotra n'androany no ny henoinay satria tsy afenina izany satria zava-nisy ary hita amin'ny haino aman-jery eto Madagasikara na ny ivelany fa dia matoky zahay na dia mbola tsy novalinao ny fangatahanay ny fiara tsy matahodala andriamatoa lehiben'ny gouvernemanta raha ny fahitanay ny programme an'asa ato satria raha ny retsa-bola no nasindresaka hoe vola avy any ivelany no mety atahorana ividianana an'izany dia hitanay ato andriamatoa lehiben'ny gouvernemanta ny ho fivarotana ny harena zay lafo vidy zay mety ho aviditsika araka ny programme ato dia ny hoe droit de rose na eto an-toerana na avy any ivelany ka inona ny atara ny fiara-katikatra zay hoentiny misy olo-mavambaoka hiasa sy hanao tatitra anatanteraka ny asa rehetra zay ho tanterahindreo mamra ny gouvernemanta zay andriamatoa lehiben'ny gouvernemanta ny mba afatra zay mba hoentinay dia misaotra betsaka ny haino andriamatoa filohan'ny anteny miaram-pirenena. Saotranao andriamatoa filohan'ny vondra parlementaire GPU zao dia omena fitenenana ny filohan'ny vondra parlementaire VPM MMM andriamatoa Milavonjy. VPM MMM tsisy numéro. Misaotra andriamatoa filoha manahaky fary lavavangy io ity salama tsy lany hamamy mamerigny ty salama ho azo andriamatoa filoha sy andriamatoa prime ministre miaraka amireto mamboirany gouvernemanta rehetra reto. Salama tompolahy, salama tompoko vavy. Ny anay VPM MMM ataoko fohy no mazava tsy mpiatsara velatsy na mpamendrofendro fa miezaka mijoro amin'ny fahitsina mba hisiany mankarahara eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Zahay andriamatoa prime ministre dia anisany tsy nanolotra iny lista nanolorana sy nanendrenanao prime ministre. Ny antony tsy mety amin'ny eritreritray izavatra hiverinay fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy eto amin'ny firenena. Nefa rehefa namoaka ny décision ny HCC ka nanamafy maharadalàna ny fanendrenanao dia manaiky izany zahay VPM MMM satria miezaka ny isia ny fanjakana tandalàna eto amin'ny firenentsika ity. Koa dia eto zahay manolotra ny fiarabana feno sy firariantsoa ho anao sy reto gouvernemanta tarihinao reto. Engany Andriamanitra Andriananahary zay nanendy anao amin'izao toeranao izao no hanome fahendrena sy saina matsilo mba haizanao mitondra an'ity gouvernemanta zay tarihinao ity ampiadana ny vahoaka malagasy zay ao anatin'ny fahaterena sy ny fahasahirana ny tanteraka. Ny irinay koa dia tsy mba ho tahaka ny zavatra nisy ao anatin'ny soratra masina na ny baiboly. Reo vahoaka nanao osana tamin'ny fandalovan'i Jesosy no nilaza ihany koa taty aorina hoe homboy amin'ny hazo fijaliana. Ny fanirinay dia tsotra amin'izany. Tsy reto solom-bavambahoaka milaza fa nanao sonia sy nanolotra anao reto ihany koa no tonga aorinao
anao sonia anaranao amin'ny toeranao zao. Fa dia zahay fanirinay dia ny atafapetraka anao soamantsara amin'izao toerana nanendrenanao zao mandritra ny manda zay misy anay mba hisia ny fahamarinana toerana eto amin'ity firenena ity. Aza ataonareo ho izany satria efa niainantsika zany. Zahay zao dia ao anatin'ny PMP ary mbola manamafy fa manohana ny fitondram-panjakana misy fa tsy mijery ary natava. Zany hoe raha mahita ny tsy fitetezana izahay dia milaza sy manitsy. Ka raha ny ainy an'ity fandaharana na ny fampiarana politika ankapobeny fanjakana ity izahay dia manaiky tokoa ny hatsarana. Na eno ny vahoaka malagasy manaiky fahavelombolo amin'ny fieritreretana sy fiandrasana ny fanatanterahana azy. Ka eo ampanatanterahana azy angamba no hampahatsiahy anao zahay andriamatoa Prime Ministre sy reto gouvernemanta reto raha ohatra ka misy ny hadino ao anatin'ity voalaza ity. Ny fampahatsahivana nefa tsy midika fa ho fanoherana fa fampahasahivana mba ho hisia ny fanatanterahana marina sy ny fizarana tsy mitanila eto amin'ity firenena ity mba hisia ny fampandrosoana marina isaky ny faritra. Ny sosokevitray dia misy anankiroa anankitelo eo amin'ny resaka fitandrahana eto amin'ny firenena. Iaraha mahita ary iaraha manaiky fa na dia misy aza niezaka ataon'ny fitondrana dia mbola iaraha mahita sy manaiky ihany koa fa dia mbola betsaka ihany koa ny gaboraraka matoa mbola misy ireny andramena zay heno na nivelany na eto an-toerana. Koa dia hamafiso andriamatoa Prime Ministre ny fiarovana izany harem-pirenena izany satria io no lova sarobidy ho an'ny taranantsika. Eo amin'ny fitandrahana dia tsy hitanay soratra atao anatin'ity koa ny mikasika ny hetra zay aloha. Iaraha malala fa kely dia kely ny hetra laina amin'izany fitandrahana izany. Raha azo atao dia tokony hampakarina 5 isanjato na 7 isanjato mba hiditra ao anatin'ny kitabom-bola fanjakana mba hoentina miasa amin'ny zavatra rehetra manahirana ny vahoaka malagasy. Eo amin'ny fitsinjaram-pahefana dia tokony atao mazava ny vola omenan'ny komina sy ny distrika ary ny faritra. Zany hoe mba tokony hisy fotoana ara-dalàna ny fanomezana an'ireny subvention ireny fa tsy izay tia ny fanjakana andefasana azy no andefasana azy dia miteraka fahalemena na hakanosana any amin'ny kominy sy any amin'ny faritra. Ka raha mieritreritra fampandrosoana isika dia tokony hojerena voalohany ny faritra sy ny kominy mba hisia ny fampandrosoana mirindra sy mitovy eto amin'ity firenentsika ity. Ny resaka fandriam-pahalemana efa andresahany namana teo fa izahay dia anisan'ny misaotra manokana ny fitondram-panjakana zay tarihin'ny filoham-pirenena Hery Rajaomampianina tamin'ny ezaka natao nampisy an'ireny opération Goudare ireny nahitana fahombiazana. Zany hoe raha resaka fandriam-pahalemana dia efa anisan'ny milamina ny amin'iny faritra atsimo iny zay saorana ihany koa sekretera-panjakana zay tsy mitandro asa sarana amin'ny fitandrovana izany. Miangavy zay andriamatoa Prime Ministre mba ho tohizana hatrany izany satria raha tsisy ny fandriam-pahalemana dia heveriko fa tsy afaka hamokatra ny vahoaka malagasy. Zahay dia misaotra ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ny nanesorany ny ministry ny fiompiana Datafara. Saoranay izany satria nampitondra faisana anay amin'iny faritra Androy, faritra Atsimo andrefana ary faritra Anosy iny ministra no esorona iny. Tsy miatsara velatsihy ny teny zany fampahamarinana. Ary miangavy ianao andriamatoa Prime Ministre sy ny ministra ny fiompiana vaovao mba hijery akaiky io abatoara zay napetraka indrindra ho hosio fa handaniana ny tamingana ny ombinay fa zahay dia tsy manana trano mijoalajoala tahaka ny eto Antananarivo fa ny omby amanondry
ny fivelomanay amin'iny faritra iny. Zay angamba ny teny fohy no kely raha misy ny tsy voalaza elantiny fa araka ny voalazako teo dia isaorana anao Andriamatoa Prime Ministre fa mahavelom-bolo tanteraka ny kabaro zay nataonao nanolotra nyty tahaka nahavelom-bolo ny vahoaka malagasy tamin'ny fanambarana na ny kabaro voalohany nataon'ny filoham-pirenena teo Mahamasina. Nisy ny tanteraka, misy ny tsy tanteraka. Ka raha ohatra zahay mampahatsiahy ireny tsy tanteraka ireny dia aza raisinareo fahavalo Andriamatoa Prime Ministre sy anareo mambina ny gouvernemanta fa tsy fahavalonareo zahay fa piara miasa aminareo samby mijery ny ahasoan'ny ty firenentsika tytsika. Saotra tompolahy sakasita. Misaotra ny filohan'ny vondrona parlementaire VPMMM. Solombavimahoaka mila vontsika amin'izao fotoana izao dia omena ny vondrona parlementaire ARD ny fitenenana. Saotra Andriamatoa filoha. Zaho moa tsy président ny groupe parlementaire ARD fa doyen ao anatiny mpanolotsaina koa no sady mpanosokevitra. Andriamatoa filoha, ianareo membre ny bureau maharitra, Andriamatoa Premier Ministre sy ianareo lehibe sy ianareo membre ny gouvernement. Ny programme an'asa zay velabelanina teo Andriamatoa Premier Ministre impeccable. Très bien. Ny groupe parlementaire ARD resabe io amin'ny aino aman-jery, resabe koa amin'ny tontolo fanaovana politika. Raha nametraka ny ARD izahay dia niantso mpanao gazety. Matoa iantsona mpanao gazety ny fametrahana ny groupe parlementaire io dia atao ho ren-tany ho ren-danitra. Nametraka izahay tamin'izay fotoana zay hoe ny ARD dia tsy hanohitra fa kosa hahasaky hiteny dia hanao kritika nefa hanosokevitra hitorana ny tany sy ny firenena. Raha misy arsiva mpanao gazety any, zaho mihitsy ny teny. Raha ny nisy tompony ty ARD ty ka manosokevitra ho an'ny groupe parlementaire ARD ka tsy mety aminay député satria raha vao miteny groupe parlementaire anao dia affaire ny parlementaire, affaire des députés amizay. Dia hanao marcharera izahay. Ankehitriny Andriamatoa Premier Ministre, raha misy sonia mandehandeha any na amin'ny agnaran'ny groupe parlementaire ARD na amin'ny agnaran'ny membre ao agnatin'ny ARD manoloana ny programme an'asa ary mialohan'izao efa nisy feonatsika teny amin'ny lapa dia hoy izahay hoe haihay avao hoy ny fitenina sakalava zay volombolo anjary vaoky. Haihay avao koa Binato ny anaky anagnan'ny Binato hahavaly babena. Tiafel. Zao matao teo tiafel. Ka eto zay Andriamatoa Prime. Ny zavatra takiray. Ny ARD manatopo fa ny groupe parlementaire ARD anay. Zay ny tompony. Fa tsy niamby ary tsy makasitaka izay teny avy agnambony izay milaza ho tompony nefa tsy fanaraka amin'ny feom-bahoaka izay taritina iato. Dikan'izay zany dia zao manana ny hazon-damosiny ny député ao anatin'ny groupe parlementaire eo. Fa raha izany mitohy dia misy ny fanjavonana. Eto ankehitriny manoloana ny programme an'asa napetaka ao Andriamatoa Premier Ministre dia ao koa hisy ny équilibre régional. Ao koa tsy hisy ny fomba fanao politika tamin'ny fitondrana teo aloha fa raha tsy ao amin'ny antoko ny fitondrana ianao dia tsisy fampandrosoana tao any amin'ny fahatrany avovitanao. Ao ka mba tsy hisy izany satria izany nanimba zavatra. Nisy angetaty nanana tao hoe majorité écrasante nefa ireo ihany no nampiala izany nanongana izany fanjakana izany. Tsy hamofitamandy aho fa zahay ato dia mifakatia ary ato dia miray isina dia mifampandrosoana Madagasikara. Zaho tsy hanao sahala amin'ny fomba fiteny aminay any hoe kibay kibitsoka vangomby. Izany hoe nikely vongon-dambosy no
miseho hagnanatsy ny teny fa kosa manolotra sosikevitra ihany zahay ianao dia manambonahitra miaramila ary ataoko hoe pilote de formation ngamba fitondrana aeroplanina nisifitra ny eran'i Madagasikara ianao ny sasany mbola tsy ahitan'izany teo amin'ny fitondrana ngamba zany raha ny filotenen'ny fandimby teo tsy mbola hita ny distrikna Tsalova raha misy ahy aloha zay ze nady amin'ny propagande aza fa nihirakiraka avao no alefa fa raha mijery an'ity aho ho hitanao ary fa hitanao iany Tsalova hitanao fahatimela tety nefa tsy resana momba ny hoe fahatsy misy anao ihany fa fijerina kapeny sosikevitra le bateau ministre premier ministre raha premier ministre anao ministre ny département de miandraikitra an'izany no tsy avy azy alors ary zay le teny hoe serrer la vis le amin'ny gazety ala une zay serrer la vis zany de raha serena mare koa la vis zany mipoaka zay zany le président zao ny filaminana ny vaitondra rafa miaramila ianao monsieur le premier ministre tsy hitako tato ny chiffre milaza mpisala amile hoe mpitsabo hoe ny mpampianatry mba tokony nisy ny atao hoe fampitomboana ny mpitandro filaminana ohatra hoe x nombre na y nombre na z nombre satria na ny polisy na ny gendarme na ny tasika 10 000 izany tsika indrindra ny fametrana ny atao hoe poste avancé par commune am'le faritra mena eto Madagasikara na dasy tsy haiko zay filaza azy zay aloha faharoa fahatelo manaraka zany de zao nidira ny fiarahamonina nisy teny teo baiko ny premier ministre teo aloha misy nanaraka misy tsy nanaraka izay tsy manaraka dia hitsako frein koa zay zany zany hoe fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny paidina satria nahita exemple zay tamin'ny fahatimelaka ny ray miasa ny fanjakana sy ny dina tao anatin'ny telo taona teteza mita nefa iny a nefa nisy fahombiazany tamin'ny fahatimelaka ary reharehan'ny fahatimelaka zany a amin'ny fahaty hafa aizay nanaovana atele manokana tany menabe tany monda ka zao tsy hisy fiatsaram-bela tsisy manao miara-miasa ny fanjakana na tokony anday fanjakana amin'ny paidina nefa tsy mialy kibay ankeliky ka tsy soa zay anjara tsy mba homboka safy mafy zalao antsika traity manofolatina tena marina anjara ny mba fambahoaka mato zahay zany vahoaka maro nametraka na eo teny hoentinay de teny mbahoaka ny teny vahoaka teny ndranagnahary ka de zao anjaranay no mahita maso agny tsy anjarany chef de district mihitsy raha mpitahanany député ny tena mahita ny tena problème ny vahoaka fa izahay somba homboka satria regnengera fa tsy mety ny ataony hafindra fa zahay no tsy mety ataonay a tsy mandatra boka vato anay koa ny vahoaka baraka izay ka zay mahatonga anay hoe milaza ny marina milaza ny zava-misy tena fiainam-bahoaka ka aoko mitokeny fa indrindra ho anareo ministre ny départementa isa-tsokajiny laha mba miteny zahay raha mba mandeha andoa any ambaravarany bureaunareo zahay hoe mba misy député ao tsy ampitoviana tsy hoe sagnaty sarotim-bolinazy fa feom-bahoakany e no andehananay agny ka tsy tokony veripotsiny zahay mba tokony ampanosoana zahay na ino loko politika na ino na movasy misy fa ino mo movasy ny tsy nisy koa fa eto iny tsy nisy koa ka eto le matao prémisse dia ilazako aminao fa zany raha resako eto zany ty zava-misy raha ny tantara ianao tia hoe amboarina lalana zao marina fa efa tao agnatiny efa nifapitianay sy ministre ny travaux publics koa fa sao fototsy le avy agny Morondava mandalo Antsalova mipaka mandalo Belo Antsalova mipaka Maintrano 8A fototsy iny ary tsika miteny zao rava ny asa efa natomboka rava ny cyclone rava tanteraky zay ary inaccessible raha tsy nisy fanarenana hatao département teo asa mafy rangazy io asa metana politiky iraho ary minao fa hanatanteraky izy raha menazy ny fitaovana manaraky hainao zay mety candidat ny zay hainao zay hamaranako ny teniko andeha problème de ty
kandidany amin'ny teso la mahay miasa i ande matopem am'izao fotoana zao a dia be ny manao resaka ny fotoanam-panjakana amin'ny enti-manana hanarenana ny simba indrindrindra famonjena ny aim-bahoaka am'izao a takaitana petaky ny sikloany zao misy resaka mandeha any nefa tsy mino zahay fa kosa miezaka ny antoko politiky tsirairay miezaka ny fikambanana tsirairay miezaka ny fondation tsirairay miezaka ny ministera tsirairay mba mitondra ny voatsirambiny tanana nefa zay zavatra zay tsy hanavarana na lokoinina ao amin'ny fiarahamonina fa kosa tempaka voandetereta ka zahay eto dia miteny mialatsiny amin'ny groupe parlementaire namako fa fahatimelaky dia manantena dobondrano satria raha ny cyclone avy amin'ny canal de Mozambique tonga dia zahay eo ny lelafiny aloha zahay ny lelafiny aloha tsy milelaky mba hapatory fa milelaky hamono zay tendragnary ka hamaranako azy dia misaotra makasitraka ary mino fa ato amin'ity programme nasional ty ilay hery vaovao hampandroso ny firenena misaotra tompolahy makasitraka tompavo misaotra anao Andriamatoa Solomavo-Mahoaka tamin'izay fanamarihana zay mandray fitenenina manaraka ny filohan'ny vondrona parlementaire hiarakisika ny député Velontsara Paul Bert. Misaotra Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier Ministre, ny groupe parlementaire hiarakisika dia tsy manana holazaigny firy fa ny voalohany teninay dia rehefa naheno igny programme anasa zay velabelarinao teo dia voalohany mitsodrano anao sy ny gouvernement membre ny gouvernement zay tarihinao mba hagnatanteraka regny asa zay voalaza regny faharoa ny groupe parlementaire hiarakisika dia tsy miova amin'ny targetrany e hoe mana fitondragna ity raha misy ny ilany fitondrana azy faefatra misy zavatra tsy karitray ary anaovanay sosokevitry Andriamatoa Premier Ministre mahakasiky ny fampihavana-pirenena isoragna ny fitondram-panjakana satria efa tafaverigny an-tanindrazana daholo angamba ireo mpialokaloka politique tagny ivelany isoragna ny filoham-pirenena nanaiky ny fiverenan'ireo izay nanao sesitany tenany tagny ampitan-dranomasiny tagny fa eto Andriamatoa Premier Ministre mahakasiky ity fampihavana-pirenena ity ampitao agny amin'ny filoham-pirenena agnisan'ny zavatra tsy mampiavagna itsika ny lalam-panorena indrindra ny amin'ny article 54 sy 72 ampitao amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Premier Ministre fa mila kitihigny io mila ovagny io fa tsy zakantsika raha ny fahitanay azy am'izao fotoagna zao manaraka izany mahakasiky ny amin'ny fitondragna tsara-tantana mahita zavatra banga zahay Andriamatoa Premier Ministre rehefa niheno nefa andarana asantsika teo tsy voaresaka teo akory ny faritry Sofia zay agnisan'ny tena bem-pony eto Madagasikara zany faritry zany ezany fagnamboarana lalagna avy eo antsoy mandeha mandry tsara antsoy mandeha mpifaliana antsoy mandeha gnany lava Andriamatoa Premier Ministre antsoy mandeha pialagna tsy voaresaka teo zany nefa tagny ny nahitany ty Madagasikara ity fanaovantegna ny kuira président de république voalohany adignony Andriamatoa Premier Ministre nanoratra faritry Sofia ho agnanovana
programme an'asy zay heveriny fa hampandrosoagna igny faritra igny na hampandrosoagna Madagasikara. Adiminy Andriamatoa Premier Ministre koa faritra Betsiboka. Sy voaresaka teny faritra Betsiboka. Ahoana ny fagnamboarana lalana mandeha agny Kandre. Mandeha agny atsara tanàna Andriamatoa Premier Ministre. Ka ho zay hoe itondra fanavozana, itondra fanatsarana ity programme ity Andriamatoa Premier Ministre fa marary ny faritra Sofia, marary ny faritra Betsiboka raha ohatra ka tsy tafiditra agnatin'ity fandarana asa ity. Farany ianao Andriamatoa Premier Ministre agnisan'ny miantoko ny fampandehanana ny fifandraisan'ny samy androm-panjakana ny ho resaka eto dia ianareo mpanatanteraka sy ny ato amin'ny parlement. Agnisan'ny mahatsara ny fiaraha-miasantsika Andriamatoa Premier Ministre ny fampitaovana ireo androm-panjakana izay misy sy izay voafaritry ny lalam-pandorenana. Amaragna azy Andriamatoa Premier Ministre, kinay ho valinao eto ny mahakasiky ny fiara tsy mahataho-dalagna ho azy solo-mambambahoaka. Saotra tompolahy mankasitraka tompofa. Misaotra ny misaotra ny filohan'ny vondra parlementaire iarakisika zay voafidy tagny Port Berger. Amin'izao fotoana zao hamaragna ny fandraisana fitenenana dia ny solom-bavambahoaka Razaha Tondaha izay voafidy tao Tsilehara voalohany filohan'ny vondra parlementaire Mapara 2. Mapara 2. Ulemenana mpanajana fitenenana Andriamatoa solom-bavambahoaka. Misaotra Andriamatoa filoha manome fivolana. Miarahaba anao Andriamatoa Premier Ministre tafapetraka amin'ny ara-pomba demokratika natolotry ny maro anisa. Zahay dia tsy te ho lavaresaky loatsy ary miarahaba anareo membren'ny gouvernement zahay azafady zay manoloana anay. Zahay tsy te ho lavaresaky satria fa ny voapoasan'ny nama iaby moa zany ao anatin'ny programan'ny gouvernementa ny ao anatin'ny programan'asa. Nefa na dia izany misy ny zavatra tsy tafiditra ao anatin'ny programan'asa ka tsy maintsy ho resahinay eto. Zahay dia mikasika ny fahasalamana indrindra ny centre de santé de base. Zay manahirana ny any ambanivohitra izy io Andriamatoa Premier Ministre. Fa raha misy ny problème fa indrindra ny fahafatesana dia sahiran-tsaina ny olona any ambanivohitra manao an'izany constatation zany zany faty any ambanivohitra any. Koa mila hatsaraina satria raha misy ny mpitsabo tsy miankina dia tsy afaka manatanteraka an'izany problème zany izy eo amin'ny constant le faty. Zay ny momba ny fahasalamana. Mikasika ny route nationale zay nitenenina teo tsy voatena ao anatin'ny route nationale ny RN10. Zay mampitohy ny distrika, mampitohy ny faritra telo dia Ianosy, Ianory, Iatsimandrefa. Koa mba iangaviana mba ampidirina anatin'ny programme zany Andriamatoa Premier Ministre. Mikasika ny tokony ho hatsaraitsika ny fiambenana ny sisin-dranomasina zay tsy voateny teo. Fao mialatsiny la ohatsy ka tsy maharaka an'izay zahay. Ialantsiny. Eto zahay dia manamafy ny hamerenana indray ny comité local de développement ny CLD ao anatin'ny distrika 7 amby zato.
satria ny député no mahalala ny zavatra manahirana any amin'ny faritra misy azy avy koa mbo iangavianay ny hamarenana zany Andriamatoa premier ministre mikasika ny fanjonoana an-dranomasina mikasika ny fanjonoana an-dranomasina tokony ho jerena akaiky ny fanatsarana ireo mpanjono traditionnel satria sahirana izy ireo amin'ny faripiainany ka tokony mba ho jerena akaiky raha ampidirina ao anatin'ny programma zany Andriamatoa premier ministre raha azo atao farany dia ao anatin'ny RN25 misy pont anjilanjila tokony hisy fanamboarana izy io fa anisany manahirana ny vahoaka ny fandraisana ny odorana io satra tompolahy makatelina tompovavy dia tapitra ny fandraisana fitenenana avy amin'ireo filoha na solontenan'ny vondrona parlementaire